ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio Alahady 12 Jolay 2024, Alahady fahenina manaraka ny Trinité, Alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sahany FJKM. Izao fandaharana izao dia nalaina tamin'ny fandaharana iombonana izay natolotry ny STK Foibe. Faly ihany koa isika mandray ny ray aman-dreny mpitandrana Rakoto Arjaona Lalaina Erika izay hitondra ny tenin'Andriamanitra ao amintsika amin'ity anio ity. Misaotra anao izay pastera no natongavanao teto androany. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny hamaly fitianao. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no hanatanterahantsika izao fanimpom-pivavahana izao. Hibanjinana ny lohahevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino. Koa mitsangana ry havana, andeha isika hihira ny fanentanana amin'ny hazakazaka masina. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salama efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia firenena manomezan'i Jehovah, manomezan'ny voninahitra sy hery ho an'i Jehovah, manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanahitra ka makanesa eo akanjany, miankohofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangonana masina, mangovita eo anatrehan'ny tany rehetra. Amen.
Hiaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra tompo sy mpaharanay eo, voreto an-tranonao izahay ankehitriny, miompo amampanahy, idera sy hisaotra anao. Midera anao izahay no ny soa rehetra nomenao anay. Mankalaza ny anaranao izahay fa tsara ianao, ary ny famindraponao dia maharitra mandrakizay. Misaotra anao ihany koa izahay no ny fitahianao sy ny fitehirizanao ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM, indrindra ny eto amin'ny fitandremana misy anay. Tompo, aoka ny fanahinao masina mba hameno anay, ahaizanay miara-mandeha aminao tokoa amin'ny androm-piainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ho aminareo ankizy sy tanora, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka anareo rehetra hitsangana, dia iredona ny rehefa voalahatra ary tsy hipetraka raha tsy vita ny vavaka. Hivavaka isika. Zay eo, misaotra anao izay fa nomenao sao anio izao, iaino izay lazainao aminay. Misaotra anao sy miteranao izay fa be fitiavana ianao. Koa tario amin'ny fanahinao masina izahay, mba hompiaino makatoa. Koa mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny Isaia. Isaia 9:9. Isaia 9:9. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe, no irahiko ary iza no andeha hoirakay, dia hoy izao, inty aho irao aho. Amen. Eto Andriamanitra miantso any Isaia ho iraka anambara ny afatr'Andriamanitra, dia namaly izy ka nanaiky. Ahoana hoy izy? Inty aho irao aho. Ankehitriny dia mila tanora sy ankizy be dia be iaino sy hamaly ny antsony toy izany koa ny Tompo, satria efa betsaka ny zavatra miseho sy toe-javatra mahavariana antsika, ka tsy miraika na variana tsy mamaly tsony ny antsony Tompo. Variana amin'izao rendrarendra samihafa eto amin'izao tontolo izao, izay atakalina ety am-piangonana. Ohatra hoe telefônina, arerana, ny asa, fianarana, torimaso, ny namana, ny sport, sy ny sisa tsy voatanisa. Rankizy sy tanora, be mpitaona isika tsy hiaino ny feon'Andriamanitra. Anadino ny iraka ampanaovon'ny Tompo. Aza manaiky izany anakalo amin'ny tomponao, fa valio izy miantso anao hoe inty aho irao aho. Isika ankizy sy tanora dia manaiky ho iraky ny Tompo, ka hitaona namana koa. Amen.
mbola hiara hivavaka isika. Tompo, manamafindray izahay ankehitriny fa vonina anaraka ny teninao, ka manavao fanolorany tena anao ny irakao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iary vavaka sika Tompo. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra, faly midera sy misaotra anao izahay fa tonga indray amin'ny fotoana hamakiana sy hanoina ny teninao. Tompo, mangataka ny fanainao masina izahay mba haminao anay tsirairay avy, ka engane izahay mba hompiano ahay anayko ho iraka ao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia. Isaia 4:1 hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinnerina, ary ny ebanebana akanjony nahafeno ny tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy. Ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niorooro ny fanambany tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady atao amin'ny firenena maloto molotra no hitoerako, fa mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hita amin'ny masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vaina afo teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy: indro efa nitehaka tamin'ny molotra io, ka dia afaka nilikao ary vao vela ny fahotanao. Ary nandray feo ny Tompo nanao hoe: iza no irako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao: intsy aho, irao aho. Hotozantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Luka. Luka 5:1 ka hatramin'ny 11. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 7:10 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nifanezana tamin'ny vahoaka mba hihain'ny ten'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny moron'ny faran'i Genezareta Jesosy. Ary nahita samy kely roa nijanona teo an-tsisin'ny fary izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny samy kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsamokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona: mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazoana hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazana iainana inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony.
ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny samykely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny samykely roa ka efa saiky nyletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankoraka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjo nisy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy John zanaky Zebedio izay niomondrara tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny samykeliny teo an-tanety izy dia nahafony zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, inty aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy, mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahintsy, ka izaho hatrany Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa indro efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa reko tany maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana koa avy amin'ny sorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo manatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, fa asehoko azy ny abetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nandehanao no efa naniraka mba ahiratany masonao ary mba ho feno ny fany masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirana hazan-drano niala avy tany masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Amen. Ray masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Amen. Afaniku, ratu kasih jaga.
tombona aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba manokana ho antsika kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity izay tarihan'ny ray aman-dreny tandrina mivady. Miaraba manokana ihany koa ny sampana tanora kristianina izay amin'ity an'ity moa no alahady izay tondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina rehetra manerana ny sany fitsikemy fa indrindra eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity. Manaiky ho iraka ny mpino, izany ry havako no hevitra banjentsika fitsikemy ao anatin'ity volana Jolay ity. Andeha ny filazantsara araka ny lioka toko 5:1 ka hatramin'ny 1:11. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika ny afatra indrindra fa ho an'ny sampana tanora kristianina ny tanora rehetra amin'ity an'ity no hitondranam-bavaka ny asa ao anatin'izany sampana izany. Raha sitrakareo dia aoka hivelatra malonanareo izany tenin'Andriamanitra izany mba ahafahanareo manaraka tsara ny afatra izay tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'ity anio ity. Ety am-piandohana ry havana dia fanontaniana no isarian'Andriamanitra antsika, fanontaniana izay miandry valiny avy amintsika tsiraray avy. Alaivo sara-tsaina hoe mijoro eo anatrehanao Jesoa. Aza mijery ny hafa ianao fa ianao. Dia alaivo sara-tsaina eo anatrehanao Jesoa amin'izao ora sy fotoana izao. Dia manonona ny anaranao izy ary miantso anao sy maniraka anao hoe andao ianao irako ho any Rehe. Ire io tanàna any amin'ny faritra atsimo any, manakaiky ny Andriry, zany Andriry zany dia toerana tena hoe feno any zany ny foiben'ny fambolena zava-mahadomelona, dia any tena hoe ny akamaroan'ny fiainan'ny dahalo dia ao anatin'ny toerana mbola tsy tafiditry ny filazantsara hatramin'izao. Dia irahan'ny tompo ianao, atsony ianao androany hoe ndany ianao fa irahako hitory ny filazantsara any amin'io toerana io. Ahoana ny avalinao ry havako? Andeha ve ianao? Dia zao ny zavatra mety misy betsaka amintsika no mety mangina manoloana an'izany antso zany. Inona ny antony? Ny antony dia izao, tsy hoe tsy tian'i Jesoa tsika, tsy zay, fa satria ao anatintsika ao dia efa misy feo milaza hoe zange mbola tsy ampy fahalalana ny amin'izany, tsy zay ve? Zange mbola tsy mahay baiboly, mbola tsy haiko tsara io tenin'Andriamanitra io, zange mbola manana fahalemena maro tena leo angamba ho an'ny olo-kafo zany fa tsy mbola ho anahy aloha amin'ity ndray mitoraka ity. Sofa nisy an'izay teny miverimberina eo amintsika zany rehefa hoe misy antso izay iantson'Andriamanitra antsika. Dia indrindrandrindra moa fa ny tanora, maro ny tanora ankehitriny no tian'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra ny tanora, fa zao misalasala izy ireny rehefa resaka fanompona. Mety vonina iain'ny toroteny izy ireny, vonina ivavaka izy ireny, vonina hanatrika fivoriana izy ireny, fa rehefa tonga ny fotoana ilazana hoe avy ianao hanompo, dia inona zavatra miseho? Manomboka misalasala, manomboka miverin-dalana. Ny antony ry havana dia satria everin'ny olona tsy ny tanora ihany, fa na ny olo-dehibe aza na ny olo-tsotra aza, everin'ny olona fa rehefa hoe mamaly ny antson'ny tompo dia tokony olona lavorary sy tanteraka, tsy azo kianina, tsy misy tsiny. Zay ny matetika ny ao an-tsain'ny olona rehefa hoe atson'Andriamanitra ny amin'ny asa fanompona. Kanefa rehefa mandinika ny soratra masintsika ry havana dia mahita fa tsy zany velively ny fahamarinana ary tsy zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha fantatrareo tsara ny tantaran'ny Mosesy, izy nilaza hoe tsy mahay miteny manana tsy fahatanterahany Mosesy. Isaia ihany koa ny antsoantso hoe lozako fa olona malotomolotra. Ary eto amin'ity filazantsara araka ny Loka toko 5 ity, Petera aza rehefa niaona tamin'i Jesoa dia tsy nilaza hoe vonina, fa hoy izy hoe miala amiko Tompo,
fa olona mpanota. Da azadinoana ihany koa fa natsony Jesoa mpiainana ange dia nisy tamin'izany ny mpamoretra olona tsy tanteraka, olona tsy lavirary. Fatatsika ny tantaran'i Jodasy ilay namadika azy fa natsony Jesoa ho mpianany. Izany ry havako no afatry ny filazantsara. Tsy ny olona vonona no atsony Jesoa, fa ny olona atsony no omaniny sy ovainy. Zay ny paikadiny Jesoa, ary zay ny afatry ny filazantsara. Ary zany ihany koa ry havana no afatra tian'Andriamanitra ho raisintsika amin'ity anio ity. Jesoa tsy miantso olona lavirary, fa manova ny olona izy mba hanaiky hamaly ny antsony. Zay ny an'i Jesoa ry havako. Afatra telo mazava tsara ry havana no omen'Andriamanitra ho antsika amin'ity anio ity ao anatin'izao alahadiny sampantora kristianina izao. Ny voalohany dia izao: Jesoa miantso anao eo amin'izay misy anao. Zay ny voalohany. Jesoa miantso anao eo amin'izay misy anao, eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ny sehatra misy anao, eo amin'ny toetra iainanao amin'izao fotoana izao. Io ny antsoiny Jesoa anao ry havako. Voalaza zany amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 amin'ity filazantsara ny Lioka 5 ity. Ny zavatra voalohany hitantsika amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo ry havana dia tsy ny fahagagana fa ny olona. Hoy ny 9 eto hoe amin'ny anaran'i Jesoa: ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiainy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia marina tsara ry havana ny voalaza eto tsy ny fanizina tamin'i Jesoa ny olona mba hijery fahagagana, zany hoe tsy nanakaiky, tsy nitangorona teo amin'i Jesoa ny olona mba hoe hijery an'ilay fahagagana ataon'i Jesoa. Tsy zay ny nataony voalohany teto, nataon'ireo vahoaka ireo, fa ny zavatra nataon'izy ireo dia ny mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Zay ny natonga an'ireo olona ireo ny fanizina. Ary zany ry havako ny lara-pahamehana ao amin'ny filazantsara. Ny finoana dia tsy miainga amin'ny fahitana fahagagana, fa amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ireriany. Ary eo no nilazany Lioka fa nahita sambo anankiroa Jesoa, dia niditra tao amin'ny sambon'ny Simona izy ka nampianatra ny olona. Dia raha jerena io tantara io amin'io zavatra nisy io le fihetsika nataon'i Jesoa, ohatrany hoe zavatra mahazatra hoe olona andeha hitory ny filazantsara zany ny olona dia miakatra anaty sambo dia zay. Fa rehefa diniany amin'ny atsipriany ry havana dia misy afatra lalina ny sehatra na ny zavatra nataon'i Jesoa tamin'ny ora sy fotoana io. Inona le zavatra lalina tsara fantatsika ary tsara raisintsika? Zao le izy ry havana: tsy tany amin'ny tempolo ny antsony Jesoa an'i Petera, tsy tao amin'ny sinagoga, tsy teo am-pivavahana, fa teo amin'ny toeram-piasana, teo amin'ny toerana izay nahazatra ny Petera isan'andro. Dia ho an'ny mpiaino voalohany zavatra mahagaga zany, satria tamin'izany fotoana izany rehefa misy rabo manangona mpianatra dia ireo efa nahita fianarana, ireo efa voahofana manokana ny amin'izany amin'ny lafiny ara-pivavahana no fidiana ho isan'ny mpianatra. Ary zany ny fanao tamin'izany fotoana izany. Fa Jesoa kosa tsy zay ny nataony. Nandeha teny amoron-dranomasina izy ka naka mpanarato tsotra. Zay ny safidian'i Jesoa ho mpianany. Tsy kisendrasendra zany ry havana. Ny tiany Lioka hampafantarina antsika eto amin'ity soratra masina ity dia izao: tsy mijery ny satan'ny olona Jesoa rehefa miantso ho amin'ny fanompony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ry tanora, misy aminareo angamba mety mieritreritra hoe rehefa vita ny fianarako vao hanompo aho, rehefa mahazo asa vao hanompo, rehefa voalamina ny fiainako zay aho vao andeha hanompo, rehefa ampitraikefa sy masaka ara-ponina tsara zay aho vao hiazakazaka amin'izay andeha nampisa ny reto sampana tanora kristiany reto, na ho an'ireo sampana izay efa miazakazaka amin'ny fanompony. Aloha tena ho feno tsara mihitsy, manana bagazy tsara, zay vao andeha hanompo. Fa jereo Petera ry havako,
jereo ny antsony Jesosy any Petera, tsy niandry azy ho lasa mpampianatra lalàny Jesosy, tsy niandry azy ho tonga olona manan-kajy Jesosy, tsy niandry azy ho lavirary Jesosy, fa teo ampiasana mihitsy ny antsony azy. Ary zany koa no ataony Jesosy amintsika ry havana, miantso ny mpianatra ao an-dakilasy izy, miantso ny tanora eny amin'ny anjery manontolo izy, miantso ny tanora eny am-piasana izy, miantso ny tanora ao amin'ny estike izy, miantso anao amin'ny toerana misy anao ankehitriny Jesosy ry havako. Io enao io ny tadiavin'i Jesosy hanompo azy, handeha ho irany. Dia izao mitoeny rehefa vita ny fampianarana dia ho Simona, ho Jesosy tamin'ny Simona, hoe lay zavatra nyresahan Jesosy zany, mandrosozy izy Jesosy ho any amin'ny lalina ianao. Dia ny zavatra nitranga ao anatin'io setra io ry havako le hoe mandrosoa io raha raisitsika ny teny fototra, ny matoateny nampiasaina amin'le hoe mandrosoa io ny heviny dia zao hoe roso lalindalina kokoa, zany hoe mirosoa ao anatin'ny lalina kokoa. Ny heviny faharoa ihany koa dia zao hoe entano hivoaka indray ny sambo. Zay raha dinihana ny teny fototra amin'ilay hoe mandrosoa io araka n'ilay soratra masina. Tsy fahagagana fotsiny zany tenenin Jesosy zany, fa baiko. Tsy nilaza Jesosy hoe raha sitrakao, fa nilaza izy hoe mandrosoa ianao. Misy hafatra lehibe ry havako ao anatin'io tenin Jesosy io. Tsy antso ho amin'ny fiainana mora ny fiantson'i Kristy, antso hiala amin'ny morontsiraka, antso hiala amin'ny toerana mahazatra, antso hiala amin'ny faritra mampahazo aina, io le hoe zone de confort, eo amin'ilay zavatra mahazatra anao. Io no anesoran'i Jesosy anao hoe miala amin'io toerana io ianao dia mandehana, mivoa. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mety misy aminareo efa ela ny nandre ny antson'Andriamanitra, nefa mbola eo amoron-dranomasina ihany. Matahotra sao tsy havita ilay asa, matahotra sao tsy ho zaka ny anatanteraka ilay asa, matahotra sao tsy ahomby na ihany koa hoe tsy ho tanteraka ilay asa zay nanirahana. Fa ny antson'i Jesosy ry havako dia mbola re ankehitriny, ary zany mbola henonao izany antson'i Jesosy zany androany hoe mandrosoa ianao. Tsy hoe satria fantatrao no avy, fa satria izy no miaraka aminao ary izy no miantso anao. Zay ny hafatra voalohany ry havana. Ny hafatra faharoa dia zao, Jesosy miantso anao hatoky ny teniny. Jesosy miantso anao hatoky ny teniny. Eo amin'ny andinin'ny fahadimika hatramin'ny fahafito no manambarana zany hafatra faharoa tian'Andriamanitra ampitaina amintsika izany ry havana. Rehefa avy nandre ny baikon'i Jesosy Simona Petera, dia tsy namaly avetrany izy hoe eny tompoko, tsy nitsambikina tamin'ny mpifaliana izy, tsy nanao hoe fantatro fa ahomby tsotra ny navaliny eo amin'ny andinin'ny fahadimy, kanefa nampihetsi-po io valin'ny Petera io. Zao no voalazany eo amin'ny anaran'i Jesosy, tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Amen. Misy teny anankiray tsy tokony ho adinoantsika ry havana eo amin'io andininy io. Ny zavatra nambaran'ny Petera eo dia zao hoe efa niasa mafy izy, fitarainana io nataon'ny Petera io. Dia amin'ny teny fototra io le hoe niasa mafy io ny heviny dia zao hoe niasa hatramin'ny faran'ny heriny, tena reraka tanteraka ary tsy misy hery intsony. Zay le ambaran'ny Petera tamin'i Jesosy te efa niasa ngy ary Jesosy efa nanao zay azoko natao ngy reraka zao. Dia ny zavatra tena niseho tsy reraka fotsiny Petera, fa efa leo izy. Zay le tena fahamarina, le ten'Andriamanitra, diso fanantenana izy, niezaka izy, nefa tsy nisy vokany. Zay le ambaran'ny Petera eto amin'ity soratra masina ity. Dia raha mpitahina amin'ny fiainantsika sy ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, raha mitodika manokana ho an'ny tanora, tsy zany ve ny iainan'ny ankamaroantsika amin'izao vanim-potoana
iainantsika izao, mianatra mafy ianao nefa tsy tafita araka ny nantenainao, mitady asa ianao nefa tsy misy valina, mivavaka ianao nefa toa mangina ny lanitra, miezaka mitandrina ny finoana ianao nefa toa ianao rery no manohitra ny onjan'izao tontolo izao. Indraindray aza manontany tena mangina ianao hoe tompo, mbola hitanao ihany ve zao fahoriako zao? Hitanao ve zao zavatra sarotra iainako zao? Zavatra mandeha eo amin'ny fomba fisainantsika zany ry havana rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Ary tahaka izany indrindra ny toerana nisy an'i Petera tamin'io fotoana nyresahan'i Jesosy tamin'io. Fa ny mahavariana teo amin'ny toerana izay nahareraka an'i Petera no niresahan'i Jesosy taminy. Zany hoe ara-potoana ilay teny nataon'i Jesosy tamin'i Petera. Tsy nilaza Jesosy hoe Petera, adinoza ny avy zananao zany. Tsy nilaza izy hoe Petera, aza mitaraina ianao. Tsy zay ny zavatra nytenenin'i Jesosy eto. Fa ny zavatra nambaran'i Jesosy dia zao, mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Zay ny nambaran'i Jesosy ry havana. Satria maninona? Fantatry Jesosy fa indraindray ny fahadisom-panantenana ny toerana anomanan'Andriamanitra ny antso lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ary zany no afatra ho antsika ry havana, afatra ho an'ny tanora. Aza mieritreritra fa satria reraka ianao dia hoe ny lozan'Andriamanitra? Tsia. Aza mieritreritra fa satria tsy tanteraka ny nofinofinao dia tsy manana drafitra ho anao intsony Andriamanitra? Tsia. Fa matetika rehefa tapitra ny herintsika, eo vao manomboka miasa ny herin'Andriamanitra. Ary zany no nitranga tamin'i Petera ry havana teto amin'ity soratra masina ity. Fa mbola mitoy ny tantara, mbola misy zavatra lalina kokoa azavain'ny tompo eto amin'ity soratra masina ity ry havana. Ny zavatra misy eto raha araka ny hitantsika, Petera dia mpanarato matianina. Efa fiainana io, efa asana io, fantany tsara ny zavatra tokony ataony amin'io. Jesosy ilay miteny azy zanaka mpandrafitra. Jereo tsara ny fahasamihafan'izany zavatra zany. Raha ny lôjikan'ny olombelona dia izy no tokony hahalala ny resaka fanjonoana. Mazava ho azy fa i Petera no tena hoe mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao rehefa hoe manjono. Fantany izany atao hoe fary izany, fantany ny toerana misy ny trondro, fantany fa amin'ny alina no tena fanjonoana, fantany fa tsy fotoana intsony rehefa vanim-potoana tahaka izao hainy Petera tsara zany zavatra zany ry havana. Kanefa misy fotoana iray izay nanapahany Petera hevitra teto hoe tsy ny traikefako no hitokisako fa ny tenin'i Jesosy. Ary zay ilay nataon'ny Petera teto, fa no ny teninao izy dia ho alatsako ny arato, ny fahatokiny an'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, misy feo maro miantso anao isan'andro. Misy ny feon'ny namany, misy ny feon'ny tambanjotra sosialy, misy ny feon'ny kolotsaina milaza hoe ataovy zay mahafaly anao, ny vola ny zava-dehibe indrindra, ny lazanao ny mamaritra anao, raha tsy malaza ianao dia tsy misy dikany. Zay le feo an'izao tontolo izao. Fa misy feo anankiray hafa ry havana, ny feo an'i Jesosy. Io feo an'i Jesosy io miantso anao ary miteny anao tahaka ny Petera. Ary indraindray tsy mifanaraka amin'ny lôjikan'izao tontolo izao izany feo an'i Jesosy zany. Hoy izao tontolo izao hoe valio amin'ny ratsy, fa Jesosy kosa miteny hoe tiava ny fahavalonao. Tanareo zay mahasamihafa an'ilay feo, ny feo an'izao tontolo izao sy ny feo an'i Jesosy. Hoy izao tontolo izao hoe mitadiava ho an'ny tenanao, fa hoy Jesosy hoe izay mahavery ny ainy noho ny amiko no ahazo azy. Hoy izao tontolo izao hoe manangona ho anao, fa hoy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Nareo samihafa ny feo an'izao tontolo izao sy ny feo an'i Jesosy. Ny fanontaniana dia tsy hoe inona ny lazain'izao tontolo izao, fa hoe inona no ataoko rehefa tsy mifanaraka ny tenin'i Jesosy sy ny hevitro. Anjaranao no mandinika amin'izay fotoana izay, ny amin'izay feo tianao raisina ary tianao hoenona. Ary zay ry havako ny fotoana hitsapana ny finoanao amin'io fahaizanao misafidy ny feo na avy amin'Andriamanitra na avy amin'izao tontolo izao. Satria tsy mora ny manaraka an'i Jesosy ry havana
rehefa mifanaraka amin'ny eritreritsika ny baikony dia mety hoe mahafinaritra ny miaradia aminy fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika izay dia manomboka eo amin'izay ilay fifanoherana, manomboka eo amin'izay ilay tsy fankatoavana, dia ao anatin'io sehatra io mihitsy amin'izay no anehoana ny tena mampianatra antsika eo anatrehan'i Jesosy. Ary zany no mahatonga ny valitenin'ny Petera eto ry havako, ho isany anankiray tena hoe fanambarana mihezinezina tena anehoana ny mahazava-dehibe ny filazantsara ao anatin'io testamenta vaovao io, dia ilay teniny manao hoe fanono ny teninao. Tsy nilazy Petera hoe noho ny traikefako, na hoe noho ny fihetsepoky, na hoe noho ny hevitry ny olona, fa ozy izy hoe noho ny teninao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, fantatrao ve hoe inona ny tena mampiavaka ny mpino sy ny olona tsy mino? Tsy hoe tsy mandalo olana ny mpino tsy hoe tsy reraka ny mpino tsy hoe tsy mitomany ny mpino, fa rehefa tonga eo amin'ny sapanandalana izy dia misy feo anankiray ataony ambony noho ny feo rehetra, dia ny feo an'i Jesosy. Io no mampiavaka ny tena kristianina mino. Ary zay no nataon'i Petera ry havako. Rehefa nankatoa Petera dia hoy ny soratra masina hoe ary rehefa nataony zany dia nahazo ahazan-drano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Dia maro tsara ry havako, ny fahagagana dia tsy nitranga talohan'ny fankatoavana fa taorianany fankatoavana. Matetisika no teny hoe Tompo asehoy ahy aloha ny fahagagana dia ino fa ho Jesosy matoky ahy aloha dia ho hitanao ny asako. Zay le manaradian'i Jesosy ry havako, zay lay manompo an'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mety tsy hangataka aminao hampidina arato Jesosy, fa mety hangataka zavatra hafa izy. Mety hiteny izy hoe mamelahy eloko ianao ho an'ireo nanao ratsy taminao, ho an'ireo nanenjika anao. Mety hiteny izy hoe miverena amiko ianao, avelao io fahotana miafina io, mitsangana ka mijoroa vavolombeloko any amin'ny toerana misy ianao, any amin'ny sekoly, any amin'ny université, any amin'ny sehatra rehetra. Angamba mety hamaly ianao hoe Tompo sarotro zany, za ve amelan'ilay olona nanao ratsy tamiko? Mety ho sarotro zany. Kanefa raha afaka amin'ny teny tahaka ny Petera ianao hoe fanono ny teninao, dia ho hitanao fa ny fankatoavana an'i Jesosy dia tsy mitondra fantiantoko zany eo amin'ny fiainanao. Mety tsy hanome zay rehetra irintsika Jesosy, fa omeny atsika mandrakariva izay ilayntsika hahatanteraka ny iraka ny antsony atsika. Zay ny afatra faharoa ry havako. Ny afatra fahatelo sady farany amarana antsika n'izao afatra avy amin'Andriamanitra izao dia izao hoe Jesosy manovanao alohany anirany ianao. Ovainy ianao mialohany anirany ianao. Ary zay ny voalaza ny 19 ka hatramin'ny 1:10 ny amin'ity Lioka 5 ity. Zao no toy ny tantara ry havako. Rehefa feno hazan-drano ny arato zany hoe rehefa nahazo an'ilay hazan-drano zany Petera dia niorakoraka daholo ny tao anatin'io samby io. Ny zavatra mety eritreretintsika tao anatin'io fotoana io dia hoe mety hevintsika fa nitsambikina sy teny hoe nahazo betsaka tsika androany hoe aleloia dera ho an'Andriamanitra. Mety zay ny eritreretintsika fa tsy zay ny zavatra niseho ry havako. Raha ny soratra masina no jerentsika, zao no voalaza ny soratra masina. Raha Petera manokana ny resahana, ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohaka tamin'ny tongony Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, miala amiko fa olombeloko aho. Amen. Mahavariny zany ry havana fa ombiazana ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Petera tao anatin'ilay sambo niaraka tamin'ireo namany mpanarato azy. Fa ny fihetsika Petera nefa tao anaty tao aorianan'ilay fahombiazana tsy fifaliana, tsy niabetsahany hazan-drano ny nahataitra ny Petera, fa ny fahatsapany tampoka hoe iza marina moa ty eo anatrehako ty. Hatramin'izay mantsy dia mety nihevitra ny Jesosy mpampianatra fotsiny izy, fa tamin'io fotoana io dia tsapany fa eo anatrehan'ny tompon'ny lanitra sy ny tany izy. Ary rehefa tonga teo anatrehan'ny fahamasinan'i Kristy izy dia tsy ny fahotan'ny olona hafa no hitany,
tsy ny fahadison'ny mpiara-miasa aminy no hitany, tsy ny lesiky ny fiarahamonina no nambarany, fa ny fahotany manokana ry havana. Ny tenany no nanetry teny teo anatrehan'i Jesosy, ary zany ny vokatry ny fiaonana marina amin'i Jesosy ry havako. Rehefa lavitra n'Andriamanitra tsika dia mora no mitsikeran'ny hafa. Rehefa tsy ao amin'Andriamanitra tsika dia mora no manome tsiny ny hafa. Fa ny tena marina ny olona manatsiny ihany no mpanome tsiny, izay ny fahamarinana. Fa ny zavatra nisy eto amin'ity soratra masina ity tsy izay no nataon'ny Petera ry havako. Rehefa tena mijoro antrehan'i Kristy Petera dia tsy nanondro ratsy an-tanana intsony izy, tsy nanondro ny hafa izy, fa ny teny tahaka ny teny izy teo anatrehan'i Jesosy hoe Tompo, miala amiko ianao fa mpanota. Fantany tsy fahatanterahana, fantany ny fahadisony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mampianatra antsika izao tontolo izao mba hanafina ny fahalementsika. Izao tontolo izao mety miteny antsika hoe asehoy fa mahery ianao, asehoy fa mahavita azy ianao, asehoy fa lavorary ianao. Fa Jesosy kosa tsy mitady sarotsarom-piainana izany ry havako, tsy zany ny tadiavina. Jesosy ny zavatra tadiavina dia fo marina. Ny olona miaiky ny fahotany no azon'Andriamanitra hovainy. Ny olona miaiky ny fahalemeny no omen'Andriamanitra hery, ary ny olona manaiky fa tsy ampy hery no fenony ny fahasoavana. Ary izay ny navalin'i Jesosy eto amin'ity soratra masina ity tamin'ny Petera. Tsy niteny Jesosy hoe marina izany, tsy mendrika ianao, rehefa niteny Petera hoe mpanota. Tsy izay ny navalin'i Jesosy. Tsy niteny Jesosy hoe mandehana ara aloha amboary ny fiainanao. Tsy niteny Jesosy hoe rehefa lavorary ianao ara dia miverena amin'izay ho isan'ny mpianatra. Tsy izay ny nataon'i Jesosy ry havana. Fa ho Jesosy hoe aza matahotra. Izay ny navalin'i Jesosy tamin'ny Petera manoloana n'ilay teniny. Tsy nanakihany Jesosy, tsy nanome tsiny Jesosy, fa ny teny nataon'i Jesosy dia hoe aza matahotra. Izany ny teny voalohany nataon'i Jesosy ry havako. Satria maninona? Satria ny filazantsara dia tsy manomboka amin'ny fanamelohana, fa manomboka amin'ny fahasoavana. Ary mbola nitohizan'i Jesosy ary ny teny hoe hatramin'izao ankehitriny izao dia olona no azonao. Nareo manomboka eo amin'izay le iraka. Rehefa novainy Petera dia nanomboka irahany amin'izay. Le hoe olona ho azonao, le ho azonao io raha raisitsika ilay teny fototra dia tsy midika fotsiny io hoe misambotra, tsy izay ihany ny dikan'le hoe ho azo io, fa ny hevitra an'io dia midika hoe misambotra ho amin'ny fiainana. Izay ny tena heviny. Le hoe raha ny teny tamin'ny Petera zany Jesosy hoe olona no ho azonao, ny tiana tenenina amin'io dia izao hoe hisambotra olona ho amin'ny fiainana ianao. Dia izao ny zavatra misy rehefa manjontsika, mitrondro azontsika rehefa ao anatin'ilay sambo, rehefa eo tonga ny an-tanetsika, rehefa aveo mbola velona ve introndriny? Misy ny ankamaroany iny efa maty. Fa rehefa maniraka olona Jesosy dia tsy hisambotra olona ho amin'ny fahafatesana no anyrahana, fa hitondra azy ho amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Ary zany no iraka nomeny Jesosy ry havako. Zany no iraka anirahany antsika mpianakavin'ny finoana tsiraray avy. Ry sampana tanora kristianina, tsy antsoina hanangona mpanaraka ho anao ianao, tsy antsoina hitady laza ianao, tsy antsoina hampalaza ny anaranao ianao, fa antsoina hitondra olona hiaona amin'i Jesosy. Izay no asany irahana ho an'ny sampana tanora kristianina, ho an'ny fiangonana manontolo. Zany no iraka lehibe indrindra azony tanora atao, hitaona ireo tanora izay mbola misalasala, mbola matahotra, ho ao amin'i Jesosy, ho tafahoana amin'i Jesosy. Ary zao ny andininy faraika ambin'ny folo ry havana hoe ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny tao an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Dia marihana tsara eto ry havana, tsy ilay sambo ny olana, tsy ny arato, tsy ny hazan-drano, fa ny fanapahan-kevitra. Fantatry Petera fa tsy afaka hanaraka an'i Jesosy amin'ny atsasaka ny fony izy, fa mila safidy. Dia toy izany koa ry havako no antso antsika mpianakavin'ny finoana ry tanora.
misy zavatra tsy maintsy avela raha te hanaraka an' Jesoatsika. Mety ho fahotana miafina io, mety ho namana mitarika amin'ny ratsy io, mety ho fiainana rososony io, mety ho avinavina io, mety ho tahotra io. Fa tsy misy olona afaka milaza hoe hanaraka an' Jesosy aho kanefa mbola hifikitra amin'izay manalavitra azy amin'i Jesosy. Tsy misy an'izany ry havako. Ny fanarahana ny Kristy dia mitaky fanapahan-kevitra, ary io fanapahan-kevitra io no mahatonga ny mpino ho iraka. Izay no nataon'ny Petera eto amin'ity soratra masina ity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, rafitinina ny afatra nomeny Tompo antsika tamin'ity anio ity dia izao. Rehefa namaky ity tantara ity isika dia mora ny mifantoka amin'ny fahagagana. Fa tsy ny fahagagana no ivon'ny tantara eto amin'ity soratra masina ity ry havana. Tsy lay nazahoan'ny Petera sy ny ekipa ny trondro, tsy io ny ivon'io tantara io. Ny ivony ry havako dia Jesosy Kristy. Jesosy no niditra tao amin'ny sambon'ny Petera. Jesosy no niteny, Jesosy no nanova ny fiainan'ny Petera, ary Jesosy no naniraka azy. Ary io Jesosy ihany no mbola miantso ankehitriny. Miantso tanora eto amin'ity fiangonana ity. Miantso tanora ao amin'ny sampany tanora kristianina. Miantso anao ry havako ny Tompo amin'ity anio ity. Angamba mety misy aminareo mety ilaza hoe ka zange kely sy bitika ho Jesosy aminao. Aza matahotra. Angamba mety misy aminareo iteny hoe mbola manana fahotana ho Jesosy aminao. Avia. Angamba misy aminareo mety iteny hoe tsy haiko zany andeha hitory zany. Ho Jesosy aminao, manarahanao, fa izao no ampianatra anao. Ry tanora ao amin'ny Tompo, ny fiangonana tsy mila tanora tonga lafatra, fa mila tanora vonina. Tsy mila tanora tsy mbola lavo, fa mila tanora vonina hitsangana, hiarina indray. Tsy mila tanora manana valiny amin'ny zavatra rehetra, fa mila tanora manana fo manaiky an' Jesosy. Ka amin'ity alady ny sampany tanora kristiana ity, dia tsy ny fanontaniana hoe vonina ve Andriamanitra hampiasa, satria efa mazava ny valiny, vonina izy. Fa ny fanontaniana dia izao, vonina ve ianao hamaly ny antsony. Araka ilay fampidirana tany am-piandohana teo hoe eo anatrehanao Jesosy, maniraka anao izy androany. Vonina ve ianao ny andeha. Ka engany ry havako, ny valy teninao androany ho tahaka ny Isaia hoe inty aho, irao aho. Ary tahaka ny Petera hoe fa noho ny teninao dia alatsako ny arato. Engany ry havako, ny fanahy masina no hanome antsika fo manaiky, finoana matoky ary fahasahiana hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny sehatra rehetra, any amin'ny toerana rehetra izay nametrahany Tompo anao, mba ho hirana ianao hitaona ny olona ho ao aminy. N'Andriamanitra rery ny voninahitra hiasa amintsika izany teny izany. Amen. Izany ry havana malala no sitrapon'Andriamanitra tiany ho ankatoavintsika sy hiainantsika. Ka dia tsika iombona amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony amin'ny tady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Dia ry havana tsika iombona amin'ny vavaka setony sy fifonana. Vavaka sika. Andriamanitra ray zanakafanahy masino, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Efa fombanao Andriamanitra mihitsy hatramin'izay tany amin'ny testameta tao aloha, testameta vaovao mandraka ankehitriny, maniraka amin'ny fanahinao ary mametraka amin'ny fanahinao ao anatin'ny mpanomponao mba hitondra ny hafatrao amin'ireo vahoakanao. Ankehitriny dia tsy diso anjara
amin'izany afatra ao izany izahay zay tonga manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Nambaranao taminay teo Andriamanitra fa ianao Jesosy mihitsy no miantso anay eo amin'ny toerana izay misy anay, ary ianao Jesosy no miantso anay mba hatonga anay hatoky ny teninao, ary ianao Jesosy no miantso anay ka manova anay mialohan'ny aniranao anay, manoloana ny sitraponyo izay nambaranao taminay teo Andriamanitra. Matetika dia ataonay sakana mandrakariva eo amin'ny fiainanay, ny falimenay, ny maha-izy azy anay, ka mahatonga anay tsy hamalo ny antsonao, ka mahatonga anay mihemitra tsy hanatanteraka ny asa izay nanirahanao anay. Ianao Jesosy no maniraka anay mandrosoa, nefa ny ataonay dia mihemitra, mialangalana, miraviravin-tanana, ary tsy nankatoa ny teny izay nolazainao izahay. Matsiaro izay Andriamanitra, fa tsy tanteraka. Izahay aza efa novainao dia mbola mihazona ilay toetra talonay izay ahafantarany fiarahamonina anay. Tsy mahay manitry tena eo anatrehanao izahay, fa feno fanandratantena ny fonay, feno firehariana sy fieboebona. Andriamanitra, manaiky izahay fa tsy natanteraka izany sitraponao izany ty amin'ity anio ity. Fa fifalianao anay Andriamanitra nandrezany teny izany, ahafahanay miala amin'ny ratsy rehetra izay tsy araka ny sitraponay, hahatonga anay hanaiky ny antsonao eo amin'ny toerana izay maha-izy azy anay, ka tsy ataonay sakana intsony ny fahalemena izay misy eo aminay. Andriamanitra, mifona izahay ny amin'ny tsy fahatanterahana izany sitraponao izany, izay tsirairay avy reto Andriamanitra, samy manana ny matery ny fonay, manana ny etaetaponay, ka indro ary Andriamanitra, tononay ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fanginana ny vavaka fonina izay ataon'ny tsirairay. Mino sy matoky izay Andriamanitra, fa mihaino ny vavaka izay sandratray anao, satria ny sofinao tsy lalarovana famare, ary ny tananao tsy fohy fa mahavonjy, ka afaka manafaka anay amin'ny tsy fahatanteranay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ho anao izay mibebaka marina tokoa sy niaiky ny fahotanao teo anatrehan'Andriamanitra, mitsangana riavana, raiso ampifaliana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Aoka hitsangana ny fiangonana.
hoy Jesosy Kristy, tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha siamo ary mba haritany vokatrareo, mba omeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Ambara riavana fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Alleluia, miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iombona antsika riavana amin'ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana faharoa. Manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy to mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy taloha izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olo izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pônto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka kavanany iray. Avy any eviany iray amin'ny voninahitra, hitsara velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanomy aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaorana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavampaminany. Isika mino fiangonana iray masina, miorina ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky batisa iray famelan-keloko, sady manantena fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Alleluia.
zao dia tonga amin'ny asa vavolombelona isika ka atsona ny sampana tanora kristiana zandriny anatanteraka ny hirany asa tsara. Afatra avy amin'ny SK Foibe. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo. Jaona 5:10, ny 9:40 tapany A. SK voafidin'i Kristy miasa amin'ny faharetana mamokatra tsara. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ilay zoko ny tanora. Amen. Ny birao sy ny tonian'ny sampana tanora kristianina Foibe dia faly miaraba antsika STK manera ny sahany FJKM na hatratra izao alahady natokana ho antsika izao. Mivavaka mandrakariva ho antsika izahay mba aneketsika ho iraka tokoa eo ambanin'ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra ka mobe sady hamokatra tsara ahafaly an' Jesosy Tompo ilay mpaniraka antsika.
isaorana koa isika STK rehetra izay nitondra mbavaka sy nanohana ny asan'ny sampana sy ny fiangonana sady mbola vonina ny anamafy izany hatrany mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy amin'izao aladiny STK izao ihany fa mandritra ny androm-piainantsika mihitsy. Tsarovy mandrakariva fa ny fiombonantsika no fahombiazantsika amin'ireo asa sy andraikitra napetraka Jesosy amintsika. Koa mijoroa amin'ny finoana, hiaino amin'ny tenin'Andriamanitra ary ataovy zava-dehibe ny zara fanompoana apetraky ny Tompo amintsika. Mba hanehoana fa hiainantsika tokoa ny teny filamatra hoe STK mivavaka, miasa, mandroso. Arak'izany, andeha hamafisina ny fianarana sy ny fandinihana soratra masina, fa io ihany no azoantsika mifahatra tsara, ahazoana hery hanorenantsika ny Satana sy ny asany. Mijoroa tsara, manaova tafika masina, ka taoniny ny tanora namana izay mbola maro milomano anatin'ny fotaka mandrevo ny fahotana sy variana amin'izao fiainana mandalo izao. Matoky antsika Jesosy. Mankasitraka antsika isam-pitandremana izay manao zava-dehibe ny rakitra anohanana ny asan'ny STK foibe rehefa alahady ny STK toy izao. Antenaina fa mbola anao mihoatra izay efa vita aza isika satria tsapa ny fitiavantsika ny asan'ny Tompo sy ny asan'ny STK. Hiatrika fiaonam-be nasional fa 120 isika STK amin'ity taona ity. Izany dia ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 17 Aogositra 2024 ho avy izao any Anosy Belleville. Aoka samy mitondra mbavaka sy hiomana tsara hiatrika izany fotoan-dehibe izany isika. Eto am-pamaranana dia mirary ny fanahin'ny fanompoana ameno ny fiainan'ny STK, ahatonga antsika azoto amin'ny fitiavana sy ny fifaliana eo am-panatanterahana ny asa fanompoantsika. Mampahery sady mahatsiaro amin'ny mbavaka anareo hatrany izahay mba hamokatra tsara, hamokatra be ary hamokatra tsy tapaka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Birao ny Filoha Rabartsaona Tsironiaina Mpitandrina. Ry havana, ny sampana tanora kristiana zandriny eto amin'ny fitandremana misy antsika no sampana miombona amin'ny FJKM izay mikendry ny anabe sy hanofana ny tanora rehetra amin'ny maha-olona manontolo. Ireto ny sokajim-pitezaina sy ny fanompoana misokatra ho antsika eo amin'ny STK zandriny. Ao amin'ny sokajin'asa aim-panahy dia sehatra andinihana ny tenin'Andriamanitra, andraisana anjara amin'ny kilalao ara-panahy ary fiaraham-mivavaka amin'ireo tanora namana mba hampiorina ny finoana sy hanakaikaizana bebe kokoa any Kristy. Ao amin'ny sokajin'asa fanatanjahantena dia mitaiza ny tanora ahery ara-batana sy ara-pahasalamana toy ny fitsangantsanganana sy ireo karazana lalao ara-panatanjahantena. Ny sokajin'asa saina dia sehatra iray ahafahan'ny tanora mifampizara fahalalana sy mampivelatra ny fahaiza-manaony amin'ny alalan'ny atrikasa isan-karazany toy ny fianarana manao sakafo sy ireo lalao ara-tsaina maro samihafa. Ny sokajin'asa zavakanto dia manome sehatra ny tanora hampiasa ny talentany ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, tononkalo, tantaran-tsehatra ary ireo endrika zavakanto maro samihafa. Ao anatin'ny sampana tanora kristiana zandriny ihany koa dia misy ireo hetsika ara-sosialy ary ara-pifanampiana ahafahan'ny tanora maneho amin'ny asa ny finoana. Anisan'izany ny famangina ireo zaza sahirana sy ireo mitaiza zazakambotsy. Anisan'izany ihany koa ny fanohanana ireo olona marefo sy mila fampaherezana ary ireo asa samihafa ho fanampiana ny mpiarabelona. Noho izany
dia tsy ho diso anjara fanompony ianao ao amin'ny sampana tanora kristiana zandriny. Misy sahaza ho antsika rehetra ao, enona dia efa manambady amanjanaka sy lojafy azy ianao dia afaka mandray anao hiara-manompo ny tompo ny STK zandriny. Ry havana, izao dia tanora dia maneke ho iraky ny tompo. Ianao izao no natsony mba ho tonga modely sy vavolombelona eo anivony fiangonana sy ny fiarahamonina. Araka ny Timoty voalohany 4:4 manao hoe aoka tsy hisy anao tsintsinanao noho ny ataondranao, fa aoka ho tonga fianarana ho aminy ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrateny, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Amen. Mangataka ny mpikambana rehetra amin'ny STK mba hitsingana. Retsika ny teny fanentanana avy amin'ny foibe, ary isika koa nanentana ireo avatsika tanora araka ny sokajy taolany avy mba handroso lalina amin'ny fanompona ny tompo. Feno dia feno ny afatra nentiny mpitandrina mpiara-miasa teo, isaorana ny tompo, isaorana azy indrindra, ary ity no atsatoka tsara ho antsaintsika ny amin'ny fiantson'Andriamanitra, fiantsonin' Jesoa aniana ny asy. Voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7-9. Ry anany asy dia hoy izy, inty ao tompoko. Mampatsiaro ny zava-mitranga any an-tsekoly. Rehefa atao ny fanamarina pahatongavana dia ahoana ny valina? Inty ao tompoko. Na amin'ny teny frantsay dia hoe présent, présente. Fa io rehefa alalinina dia tsy misy hoe tonga fotsiny io anao eo, fa tonga toy ny teny hoe ahoana kay? Tonga lina amin'izay toy ny fiantsona, tonga vonina hamaly ny fiantsona. Izay ny hevitra izany inty ao tompoko izany atao amin'ny teny ny anany asy rehefa nantsona izy. Nantsona ianareo mpikambana ao amin'ny STK. Ry STK dia ahoana amin'ny valina? Mahalemy kely tsy vonina mihitsy. Ry STK? Ohatrany hoe ry anany asy inty ao tompoko. Averina hoe ry STK inty ao tompoko. Tsy hoe io fotsiny ianareo, fa vonina iaino sy amaly ny irak'Andriamanitra koa. Fa tsy ireo ihany ry havana ny tanora eto amin'ny fiangonana, araka ny voalaza teo, masehaka ny sokajin'olona rehetra ny sampana tanora kristianina. Afaka miditra amin'izany fanompony izany isika araka ireo sokajin'asa ny velabelary ny tompony andraikitra teo mandrosoa amin'ny lalina. Ho anao koa antsona amin'ny anaranao ianao dia mamalia hoe inty ao tompoko. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny fotoana mbola ahafahanay mitodika aminao ka mitondra ny asanao anivon'ny STK FJKM. Dia misaotra ny amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao, misaotra ny amin'izay fanairana miantso anay amin'ny anaranay tsirairay ianao, ary mitaky valiny mazava manao hoe inty ao tompoko. Fahatongavana, fahavononana, ary indrindraindrindra fahavitriana. Ataovy tanteraka ao amin'ireto sampana tanora kristianina Perinasy izany, ary ataovy ho lakilosy fanairana nareo mety mbola variana mandre ny anaran'ny fotsiny, fa tsy mamaly hoe inty ao tompoko. Dia ampaherezo amin'ireo tetikasa amin'ity taona ity ao anatin'ny taom-piasana, ampaherezo ny amin'ny fandaminana ho amin'ny famonjena ny fianambe any amin'ny Nosy-be izao sampana izao. Dia tahio indrindra koa tompo ny sampana tanora kristiana eo anivon'ny Sodabaritany, evero ny ampahery ny sampana tanora kristiana foibe, indrindra amin'ny asa maro sampana izay sahanin'izy ireo. Dia misaotra anao Jesoa
fantatray fa mamaly mihoatrana izay ahangatahana ianao. Fa amin'izao fotoana tena sarotra raha-pandriam-pahalemana mahakasikaiky ny fiainana izao, indrindra sy ny ankizy sy ny tanora, dia tovy amin'reto zandrinao reto Jesosy ny teninao fa hiaro azy ianao na mivoaka na miditra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraka. dia ry havana antsika iombona amin'ny vavaka fangatahana. Andriamanitro tsy mitsahatra izay misaotra ny anaranao, indrindra ny amin'ny afatra mamy izay nampitondranao ny mpanomponao. Manaiky izahay Andriamanitro, ho tariny fanainao masina izay fanomenao anay, ka mba hatonga anay hankatoa ny teny izay lazainao aminay Andriamanitra, ary ahaizanay mihaino sy manaraka ny feonao Jesosy izay miantso anay hanao ny asanao. Andriamanitro, matsiaro ambavaka izahay ho any sampana tanora kristianina manerany sahany hevitsika hatrao amin'ny foibe ny sinodamparitany ny fitandremana ny esteke eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana, dia anao ny tompony angatahanay, ampahery ny borao tsirairay avy ao anatin'izany ambaratonga maro samihafa izany, ampiray saina anome fifankatiavana, ary indrindra tompo ireo tanoranao ireo arovy amin'ny namandratsy, satria ny namandratsy tokoa no mitarika manalavitra anao Andriamanitra. Masoratra masina dia milaza fa ny fikambanana amin'ny ratsy no manimba ny fitondran-tena tsara. Koa mangataka fiarovana aminao Andriamanitra izahay an'ireo tanora ireo. Vavaka izay Andriamanitra ny fandaram-potoana rehetra izay tanterahana izy ireo, ny fionabe nasionaly izay tanterahany any Nosy Belleville, ianao ny tompony andamina ny fandaram-potoana rehetra, ary ampahery ny tompony andraikitra rehetra izay manantanteraka izany fionabe izany. Eo koa ny esteke manerana sahany hevitsikema izay anatanteraka izany, dia ianao ny tompony anomeny finiavana fanaovana ny asanao, ka anaovan'izy ireo zava-dehibe izany fionabe nasionaly izany, anovozam-panahy, anovozam-pahalalana amin'ny alalan'ny teninao. Andriamanitra, mivavaka izahay ho an'ny firenena ity izay toerana nametrahanao anay. Reto koa ny tsy fandriampahalemana izay misy eto anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina, ny ala-jaza, ny ala-trolona izay mampitaintaina, mampitebiteby ny olona tsirairay avy, ny ray aman-dreny. Andriamanitra, ianao no an'olotsaina ireo mpitondra ny amin'ny fitadiavana vahaolana, ny amirenana amin'ny laony ny fandriampahalemana. Eo ihany koa ireo mpitany filamenana izay manao ny asany, asa masina ny tanteran'izy ireo, ka mampahereza azy tompo amin'ny asa izay tanteran'izy ireo. Matsiaro ambavaka izay Andriamanitra ho an'ireo marary na saina izany, na vatana izany, na fanahy izany, eo ireo izay tsy afaka miara-miombavaka aminay fa any atokantrano, any amin'ny hopitaly. Ny tananao mitsotratra Jesosy, mikasika azy ireo, inona sy antenanay fa afaka manasitrana azy ireo, fa rainao zanaka no anafaka, dia ho afaka tokoa izy ireo. Anatin'ny fotoana ny atsika izahay amin'izao fotoana izao, ka tonga avokoa ireo aretina maro samihafa, arovy ny zanakay, arovy izay tsirairay avy amin'izany aretina maro samihafa izany. Satria izay efa nampianarina ireo mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ireo mpianatra, misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny valim-panadinana BBC izay efa nivaly any amin'ny faritra, ary mbola petraka eo am-pelantananao Jesosy. Ireo zanakay izay mbola miandry ampanantenana ny valin'izany fanadinana izany, ary mbola hiantahana isy hiadina hivaritra aminao Jesosy raha sitrakao, mba ho isan'izay ho afaka amin'izany fanadinana izany ane ireo zanakay ireo. Mivavaka izay Andriamanitra ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy ato anatin'izao fitandremana izao. Eo ihany koa ireo kamboty sy mpitondra-tena izay azo pahoriana, izay kivy sy ketraka
ianao jesosy no antenanay fa ampahery azy omba azy ireo tsy afoinandao azy satria ianao avy amin'ny telaozy ny zanakaokamboty fa ianao Jehovah Andriamanitra no iahy sy ampahery azy ireo. Ny fitadiavan'izy ireo ny asa mpiveloman'izy ireo Jesosy ka tovy amin'ny Jesosy ny tsodrano ka mivoaka anao miditry ny tokantrano izy dia ho ambinao sy ho tahinao izay rehetra ataony. Ny fifankatiavan'ny sampana ny fifankatiavan'ny kristiana atao anatin'izao fitandremana izao irinay mba tena ho reharehanao Jesosy Kristy tokoa ho kristiana mahay miombona amin'ny fitiavanao Jesosy. Maro Jesosy ny tiany angatahana fa ianao efa manomana izay tsara lavitra ho an'ny tsirairay avy. Kakambanay ary izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izany an-danitra ho masina ny eny anarinao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ity tany tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io izany nasazo anay ary mamelany milokay tahaka namelana izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny avy ao amin'ny biraon'ny fitandremana nitondra ny tsara fantatra ny amin'ny asan'ny fiangonana. Voalohany dramana dia manantitra ny fiarabana ny ray aman-dreny tonga namangy antsika amin'ity fotoana ity araka ny fanasan'ny sampana tanora kristianina dia ny mitandrina Rakoto Arjaona Lalaina Erika izay tonian'ny sampana vokovoko-manga Fohibe. Miaraka eto izy mivady miarabanareo avy any Betroka izy ireo no nitrohan'ny synody FJKM hitondra indray ny fandamina sy fandrindrana amatonian'ny sampana vokovoko-manga dia miarahaba koa amin'izany andraikitra lehibe sady goavana ilaty horesy fa dia eo anareo manankarenana raha ty ataon'ny pastery isan'andro momba ny fitaomana amin'ny fiadiana amin'ny zava-pisotro mamamo sy misy alkôla madomelona ny tompo tena hitahiry an'ireny ao am-pon'izay manaraka ary anefena miaramila mahomby matoa misy ray aman-dreny mahajora dia misy reny ao arinao mahereza raha matoa tahiny tomponareo. Ny manaraka dia miarahaba ny mpitandrina amin'ny zadrara Rakoto Aravelo Radonirina isika tonga soa eto amintsika indray iara-miasa amintsika eto izy hatrany amin'ny atenatenan'ny volana Oktobra raha sitrapon'Andriamanitra. Izy dia andray ny fanirahana ny faran'ny volana Jolay ho avy izao izany hoe afaka tapa-bolana ary voatendry any amin'ny sodaparitany larana fahavalo amby telopolo Ambatolampy manambady mpitandrina izy mitondra fitandremana amin'ny sodaparitany Antananarivo Atsinanana laharana faharoa ambin'ny folo ary mananjanaka ray. Araka izany dia ataontsika mahery ny vavaka fa indray ny Ambatolampy indray aty Antananarivo Atsinanana dia ny tompo andamina sy andrindra ny fiainany izy telo mianaka riavana. Ireto no fanentanana sy fampahafantarana. Sotra ny tompo sika fara ny alateto anatsina ilaza-tao ny mpiantafika ho any amin'ny sodaparitany larana fahafito any amin'ny fiangonana FJKM Mahabo dia tonga soa ny alarobia lasa teo. Ny alakamisy ny atrikasa hatramin'ny androany maraina dia miomakoman'izy ireo hiazo indray ny kely vao hiaraka amin'ny sodaparitany Antananarivo Andrefana amin'ny fitokanana ny fiangonana tsangambato ny faharoapolo sy 25 taonan'ny sodaparitany misy antsika. Avy eo dia nitsika mbavaka izy ireo tonga soa eto raha sitrapon'ny tompo ny alakamisy ho avy izao. Tsy misy ahina ny fahasalamany ary vita soa izay nanarany tompo azy. Izy ireny no nandefa isika rehetra miombona tamin'ny hiraka izay ny antsony tompo antsika arak'izay fandraisana anjarantsika tsirairay avy dia misaotra antsika riavana. Ny faharoa manamafy fa raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ny anio no mifarana ny fisoratananarana ho amin'ny taom-pianarana 922 722 amin'ny katekomenina.
ny 9 jolay no atolotra siaseo tao anatrehany fiangonana izy ireo ary matetika dia rehefa voatolotra ny andiany ny seho teto izay vao taitaitra daholo ny sasany latsinainy za koa hiditra tadidio fa tena fandamina ny efijakema mihitsy hoe rehefa tapitra ny fisoratananarana dia atolotra eo anatrehany fiangonana ny katekomenina rehetra amin'iny tao-pianarana iny a hoentina mibavaka sy ampahirezana razahoany ny fiangonana miara-miasa amin'ny fitaizana azy ireo koa dia mampiomana riavana so isika mieritreritra hoe aleo aloha ho vita ny bakalorea vao hiditra any amin'ny 9 jolay fa alamindamina aloha mifanoratenanao araka ny voalazany teo amin'ny toriteny a dia ny tompo a anampianao ao anatin' izany azatonona ary amin'ny heriny anio no farafandraisana ny anarany ho amin'ny taom-pianarana vaovao 9 aorin'izay a dia mitodika amin'ny taom-pianarana vaovao afaka miditra ianao fa tsy ao anatin'ny taom-pianarana 9 tsony fa dia ampahirezina haritra amin'ny 7 afa-tsy ireo mianatra 3 volana avy amin'ny fiangonana samihafa sono ny antony manokana ny fahatelo a dia misaotra ny tompo isika ho antsika piditra amin'ny fidirana faharoa fa roa sisany tratra oriana roa sisany tsy nahatratra ny fidirana raha tany amin'ny roa tokom-bolana isika dia nahita 20 mahery tsy efa mampisaotra ny tompo hoe zany fa namaly vavaka izy vavaka nataontsika dia ny hoe tompo aza tao tratra oriana mihitsy aho fanamby lehibe zany ny ho an'ny fidirana voalohany izay mbola very sasaka ny atsasaky ny olona aloha tonga fa rehefa aveo vao ny atsasany dia fampivavaka isika riavana tantsika dia ny hoe ity fitandremana misy atsika ity voamarika fa tsy misy olona tratra oriana mihitsy na diso fidirana eo amin'ny fanompo-mpivavahana kely sisa anerana izany tokony 0 tara ny akoatr'izay riavana dia mampahery atsika ao anatin'ny fiarahamonina tena misy tsy fandriampahalemana voalohany mba ho malina isika ny faharoa ho feno vavaka indrindra isika ka tsy hisaraka amin'ny Jesoa na kely isika na lehibe ho antsika ray aman-dreny dia ampianary tsara ny zanantsika mba hifampiresaka amintsika raha misy dialehany ho fantapantatra ny soritsorotry ny lalany ny zavatra ataony ho antsika zanaka aza misalasala ary raisy ho adidy ny mampahafantatra ny ray aman-dreny hoe ho atsy anaro ary efa miteny ny ray aman-dreny hoe tsy mahazo makany dia aza mandeha ahoana tsara rehefa hoy dadasena hoe tsy mahazo manao inona soare toy izy hoe nareo ka manao an'izany soare pijama dia ianao fa dia mbola hidrikrana za tsy maintsy mandeha na hoe zaho ary na ho ary anao an'izao na anao an'izao tsy fantapantatra tandremo malina ary feno vavaka tadidio ary fikiro ny tenin'ny tompo manao hoe Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra tsy hoe hotahina raha mivoaka na miditra zany zao fikirana fa hiaro anao na mivoaka na miditra ary ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy matahoran'Andriamanitra aniraka ny miaramilany ny fanjakan'Andriamanitra itoby manodidina anao manao ezaka ny fitondram-panjakana aniraka miaramila hitandro ny fandriampahalemana fa ny tompo ny fiadanana dia aza tonony fa hatanteraka ny fikasany manao hoe aniraka ny anjeliny izy itoby manodidina ny tsirairay kanefa hamafisina aoka ho malina aoka ho feno vavaka fa mahakasika indrindra ny fiainam-piangonana riavana anelanela-potoana eny dia tsikahatra fa misy ankizy mivoaka averantsika ray aman-dreny andeha irery indraindray izy ireny dia tsikahatra fa tsy miverina raha tsy vita ny toriteny
dia nakaizary izy tandremo koa zany dia zao izy aharitra ao an-tranon'andriamanitra tahaka ny Jesoa na nyrava aza ny fiangonana dia mbola teo ihany Jesoa 12 taona dia ambakan'izany ve isika dia zao izy aharitra amin'ny fiangonana ary raha tsy maintsy hivoaka aleo aloha isika ray aman-dreny miaraka aminy dia miverina vetivety indray. Izay ry havana no fanampiny raharahan'ny fitandremana izay nambara tamintsika. Fa izao dia androso amin'ny fampitondrana isika ny mpitandrina nomenjanahary nao melosoa dia namarana ny fizarandrarany amin'ity fotoanany fankasitrana sy fitsofandrany ity mangataka azy mianakavy kely mba androso ety amin'ny alitara torak'izany koa ny baraon'ny fitandremana izay solo tenantsika fiangonana anatin'izany fampitondrana izany. Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tamin'ny nananana pasteur nomenjana tahinjanahary Naomi Elosoa sy ny ankonany teto amin'ny fiangonana tamin'izao fandalovany amin'ny fijarany raharaha amin'ny mpitandrina izao. Misaotra amin'ny alalan'ny mpitandrina miarosoa mivady eo ny sampanasa sy ny sampanasa rehetra eto amin'ny fiangonana, eo ireo vomiera asingana manokana amin'izany ny fisaorana manokana avy amin'ny katekômena tamin'ny fampiofanana fa indrindra misaotra ny fiangonana manontolo ho anareo telo mianaka hitsanganysika rehetra ry havana marika izany fankasitrana sy fisaorana izany. Fa ny teny fampahirizana omena anareo telo mianaka sisy io ho avy dia araka ny teny voasoratra ato amin'ny Isaia 1:7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izako no Andriamanitra ao mampihery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako amen. Hita hoe ampinan'ilay hoe manompoa Jehovah dia hovonjeny ianao sy ny ankonany rehefa voatany pasteur dia voatany ankonany dia efa mirary koa izay hoe tongava soko ny vahiny. Dia ny anankiray moa ry havana misy aniny valopy hoe fankasitrana ny tandrina mpanampy iny efa any amintsika any. Iny moa zany dia hoe atolotra amin'ny fomba aoraisy ny pasteur atolotra azy amin'izao nandalovany teto amin'ny fiangonana isotro tiavana izao dia mbola mamerina fankasitrana sy fisaorana satria hoe aza matahotra fa rentsika ilay izy tamin'ny entiny tony aza matahotra verombena foana ho avy izay moa ilay hoe mahazo affectation dia hoe toerana vaovao fa dia ny tompo nomba nareo telo mianaka sy izay ho avy. Zao dia hitondram-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina. Ivavaka isika ry havana eo anatrehan'ny antsonao maniraka anay Andriamanitra dia misaotra sy mankasitraka izahay ary indrindra mankasitraka anao ny amin'ny fisian'izy mianakavy ny mpitandrina nao mianakavy ny zadraraha teto amin'ity fitandremana nisy anay ity na mafy izy tsy ny kely soroka ary misaotra anao no ny anondrahanao izay nafafiny ahatonga izany ho azo midoroboka feno vo hitombolo ny fanjakanao. Misaotra omba azy indray amin'ny dingana vaovao amin'ny fanoloran-tena andray ny fanirahana ho any amin'ny sodapartan larana faharaiky amby 30 Tomasina vavahadiny filazantsara tompo dia ialoha ny famalian'ny irakao ianao ary andamina ny lalan-drehetra anome tanjaka fahasalamana sy hery ary tena tsy ampiherikerika azy tokoa fa ny tanakavana ny fahamarinanao no hanome izay ilaina no hitarika amin'ny lalana anoana raha reraka. Izany no vavaka sandratray tompo ampahareto amin'izay efa namalininy antsonao izy mianakavy ary amin'ny fotoana anankiray dia samy andre ny teny mpifaliana avy aminao tompo ny fanirahana hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifaliany tomponao. Ho voninahitra ny fisian'izao
mpitandrina izao sy ny ankonany eo amin'ny sahany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy eto amin'izao tontolo izao. Amen. Petraka ianareo ry havana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay hainy aminareo rehetra ary tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana ary indrindra ny amin'ny fikelezanareo ainy amin'ny fitiavana. Izany teny avy amin'ny soratra masina izany ry havana no entinay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny hery izay natafiny anay nafahanay nantanteraka ny asany sy ny fizaran-draharaha teto amin'ny FJKM Maisotro fitiavana. Izany ihany koa no isaoranay anareo fiangonana manontolo ny sampana rehetra tsy ankanavaka ny sampanasa ny fikambanana rehetra. Misaotra ny amin'ny fitiavana izay nasehonareo fa sitraka indrindra izany ary misaotra ihany koa ny amin'ny fifaliana izay nomenareo anay. Dia misaotra mankasitraka mankatelina ihany koa ny biraon'ny fiangonana rehetra indrindra ny ray aman-dreny mitandrina izay nanoro nanintsy ary nitaridalana tao anatin'ny asa rehetra izay natao. Misaotra indrindra ray aman-dreny fa ireny rehetra ireny dia tsy ataonay raraka tany hoentinay hatrany hanohy ny asan'Andriamanitra hanomezana voninahitra azy. Fa misaotra ary mankasitraka mankatelina anareo rehetra ny amin'ny fanohanana hitamaso izay nasehonareo taminay. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo. Dia amin'ny mahafizaran-draharaha moa dia mety misy ny zavatra tsy mety na koa nanafotoana na nampalahelo dia hitondranay fonana eto anatrehanareo izany, mamelanay ary mbola averinay ny fankasitrahana ho anareo rehetra. Dia mahireza sy matanjah fa ny Tompo omba anareo, Jehovah Andriamanitra omba anareo amin'izay rehetra arianareo. Amen. Io miraha mivavaka famaranana asa isika ry havana. Ataonay ahoana Andriamanitra ny tsy hisaotra anao satria naniraka mpanompo ary nanositra azy ireny ianao mba hampahery ny fiangonanao. Misaotra no ny fanoloran-tenany reto mpanomponao reto, ny faharetany teo an-tanimbolinao. Mankasitraka ny amin'izay nanovanao ny fahakivinao tonga fanantenana, ny fahalainanao tonga fahazotoana, ny fahareranao tonga hery. Sy ireo zavatra maro namanginao anay tamin'ny alalan'ny reto mpanomponao reto. Tsapanay tokoa ny fanatrianao, ny fikasianao anay tamin'ny tanamairinao ary enganery Tompo ny hery izay noraisinay tamin'ity fotoana ity dia hoentinay manompo anao hijoro ho vavolombelonao koa eny amin'ny fiarahamonina, ahatonga anay ho fahazavana sy fanasina mandrakariva. Misaotra anao ny amin'izay mbola hitantananao ny fiainanay tsirairay avy araka be ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mitsangana andray ny afatra aorian'izay ny hira voalahatra mialoha ny tsodrando ary aorian'ny tsodrando dia mipetraka amin'ny vavaka mangina isika. Izao no afatra toloana ho antsika fiangonana ry havana. Voasoratra hoe: Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Indro no hita no efa azoko ary efa nita izy. Amen. Amen.
raiso amin'ny finoana ary nitsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba melanao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ene ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.